afafy ampahomby ny hoavy fikambanana iray ahitana ekipa manana traika efa maro amin'ny fampandrosoana ifotony. Ohatra amin'izany ny tosika omena ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana, komina, fikambanan'ny komina, ny faritra, tosika ho an'ireo fiarahamonim-pirenena amin'ny fampivoarana sy ny fanavaozana ny fomba fitantanana. Iray amin'ireo tetikasa nisany tetikasa sata, sahan'andraikitra sy tetim-pivoarana arohevitra. Tetikasa iray novatsiany ny vondrona Eoropeanina vola, anamafisana orina ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena amin'ny fikajiana ny tontolo iainana, indrindra ny fiarovana ny ala Tapia any amin'ny distrika Anarivonimamo sy Miarinarivo ary ny faritra Itasy. Foto-kevitra roa mazava tsara no niraisin'ny ONG-SA amin'ny ity tetikasa ity, ny tambirina andraikitra sy ny fampandraisana anjara ny olom-pirenena. Ny vina fampandrosoana voizin'ny ONG-SA dia mifototra ny fametrahana ny foto-kevitry ny fifampitondrana ifotony izay antoka isian'ny fiarikarena mahomby any anatin'ny faritra hivelomana. Foto-kevitra roa amin'ireo fifampitondrana ifotony ireo no raisin'ity tetikasa sata ity dia ny tambirina andraikitra sy ny fampandraisana anjara ny olom-pirenena izay tetikasa nitoanan'ny vondrona Eoropeanina vola ary nitanterahan'ny ONG-SA. Raha izay, inona tokoa moa no atao hoe dinamparitra eto amin'ny faritra Itasy? Ny dinamparitra ny faritra ny Itasy zany dia mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny harena voajanahary amin'ny ankapobeny, fa indrindra zany ny ala Tapia sy ny Farihy. Izy io zany dia tenin'ny fanomezana, ifampifehezana sy fanomezan-tanana zany eo amin'ireo mpisehatra rehetra izay voakasika izany. Ny ainga avy any fotony dia nandalo tamin'ireo ambaratonga fahefana isan-karazany isan-tsokajy zany ary mifara amin'ny fankatoavan'ny tribonaly sy manan-kery ety toerana. Lara-pahamehana ny fametrahana ny dinamparitra amin'ny fifehezana ny fahasimban'ny tontolo iainana, na io ny fiarovana ny ala fa na ny harena any anatin'ny rano ihany koa. Ny ala Tapia dia miaro ny Farihy, izany hoe manakana ny nofon-tany tsy hivarina any amin'ny Farihy. Raha toa kosa ka ny 700 mponina any an-toerana raha ny fanadihadiana natao hatrany dia mivelona amin'ny jono, fa mpiankina betsaka arak'izany ny fampandrosoana ifotony sy ireo harena voajanahary roa mampiavaka ny faritra Itasy ireo. Tsy mora ny nametrahana ny dinamparitra eto amin'ny faritra Itasy, lalana maromaro no nandehanana tamin'ny fandrafetana ny dinamparitra. Naka hevitra tena ifotony zany dia nakeny amin'ny komina sy ny union dia naravina telo izy dia lasa nakany amin'ny vovonam-paritra, dia nefa tonga tany amin'ny vovonam-paritra dia niantso ny sampam-draharaha maro isan-karazany izay voakasika, dia teo an'izay nisy ny fantsiana sy ny soso-kevitra dia miverina indray nakany fotony ilay volavolana dinamparitra, dia nefa miverina tany fotony izy dia niakatra kominaly sy ireo sampam-draharaha voakasika dia navondrona tany amin'ny vovonam-paritra, dia tonga teo amin'ny vovonam-paritra ilay izy miverina nakany amin'ny komina nakatoavin'ny conseiller sy ny kominaly zany. Ny vokatra andrasana zany dia miandry ny fankatoavan'ny tribonaly sy ny distrika. Tahaka ny ahoana kosa indray ny votoatin'izay dinamparitra izay, inona avy ireo FDB misongadina ao anatin'izany. Ny mahazava-dehibe ny dinamparitra zany dia voalohany voafaritra io dinamparitra io daholo zany ny faritra rehetra misy ny harena voajanahary eto amin'ny faritra Itasy, na misy VOI mijoro ao anatin'ilay fokontany na tsy misy dia anisany voafehan'io dinamparitra io noho ny mahadinamparitra azy. Ny faharoa eo ihany koa ny fitsanganana komity manokana amin'ny sahanam-dina izay tsy miankina amin'ny fanjakana, ary izy ireo ihany koa ny mbola tompon'andraikitra voalohany amin'ny fanaraha-maso amin'ny fanatanterahana izay dian'izay sy eo amin'ny fanaraha-maso ny fiarovana ny harena voajanahary sy mipandika ny lalàna ifampifehezana. Ny fahatelo dia eo ny famaritana sy ny atao hoe fampitoviana ny sara alaina amin'ireo rafitra rehetra izay mifanintsy aminy tsirairay. Io moa zany dia misy fizarany roa, eo ny amin'ny lafin'ny Farihy, eo ihany koa aty amin'ny lafin'ny Antanety izay misy ny Tapia sy faritra rovana. Izay faritra misy ny
roa samihafa zay a nidimana fanazavana kely satria raha ty amin'ny lafin'ny fahatrarovana zao aty an-tanety a dia voafaritra any hatramin'ny bojaka ka zavatra rehetra ao anatin'ny tapia izay misy dina fampivezana fa nitsy amin'izay avy a dia torak'izay koa any anatin'ny Farihy amin'ny fitrandrahana zany a ao anatin'ny Farihy sy manodidina azy. Ny mpisehatra eny fotony, izany hoe ny fokon'olona no voakasika ity dinamparitra ity, na ireo fokon'olona tafiditra ao anatin'ny vondron'olona eny fotony, na ihany koa ireo tsy ao anatin'izany. Araka ny efa voalaza teo, ny ala Tapia sy ny Farihy no fehezin'izany. Ny ala Tapia moa izay ala tsy hita raha tsy eto Madagasikara, na ny antsoina hoe endémique. Tsy vitan'izay fa eto amin'ny faritra Itasy sy ny amoron'ny irery any no ahitana azy. Ireo poniny Itasy zany dia voasokajy ho mpiaro sy mpisitraka ny ala Tapia, mahatonga azy ho voasokajy araka izany ho harem-pirenena. Iray amin'ireo komina ao anatin'ny faritra Itasy mampiatra ny dinamparitra ny komina Antobiest. Antony maromaro zany fanazavana ny antony mahalara-pahamehana ny fametrahana izany. Anisan'ny nahatonga ny anaovana dinamparitra aloha zany dia eo ny fahasamban'ny harena voajanahary. Eo ihany koa ireo izay azo lazaina hoe ny fitontongan'ny farim-piainana ary indrindrindrindra fiovaovan'ny toetrandro. Reny antony reny zany dia tsy voafehy ihany koa ny olona ao anatin'ilay fitantanana ny harena voajanahary. Dia izay anisany anankiray. Anisany ihany koa ny tsy fitovizan'ireo azo lazaina hoe fampiarana ny dina ao anatin'ireo VOI. Samihafa zany ny fampiarana an'ireo dina ireo ao anatin'ny VOI dia ireny zany no mitarika ny didy fotony. Rehefa nisy fifanankarozan-kevitra tamin'ny alalan'ny fifampanantonana an'ireo mpisehatra rehetra dia niteraka teo zany ny hevitra hoe andao ary ampitovizina ny taditokanga eto anivon'ny faritra atao faritra Itasy, dia zay anisan'ny nahatonga ilay fanaovana fanatanterahana ny dinamparitra. Fahasamban'ny tontolo iainana zany dia anisan'ny raha ho any ety amin'ny komina tompony resahana dia ripaka ny ala Tapia. Any amin'ny toerana ambony zany misy mifampitehan'ny ala Tapia. Any amin'ny toerana ambony koa dia eo ireo fitrandrahana volamena izay tsy nahazahoana lalana, dia ireny no mitarika ny fahasambana fa totoran'ny atsanga ny tambary aty ambany dia simba ny tambary, simba ny fefoloa, mena mivokatra miakatra, dia miena ho azy zany ny vola miditra ho an'ny komina. Zany hoe misy ifandraisany amin'ny komina be dia be izy, miena ny vola miditra ho an'ny komina. Dia ny olona zany mety tsy manana ihany koa mazava ho azy, tsy manana miena ny velarantany, miena ny vola miditra isan-tokantrano. Voaresaka amin'ny ampahany betsaka ato anatin'ity tetika sasaty ity ny dinamparitra. Raha tsy ahivina, ny lalàna 2 ohatraotra 4 ny 15 oktobra 2 dia mamaritra fa ny dina dia iray amin'ireo fepetra malagasy nentina ny fehifahizay ny fiarahamonina. Fepetra napetraka reto farany ifampifehezany fokon'olona mamaritra izay fiarahamonina izay hatrany. Ato anatin'ity tetika ity zany dia ny dinamparitra dia fanohitra iray entina miatrika ny fanimbana tsy ara-drariny ny harena voajanahary sy ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny. Ny forêt Tapia aty amin'ny faritra Itasy dia manana eo amin'ny 12 000 hectares aty amin'ny faritra Itasy. Anisan'ny forêt Tapia forêt naturelle emblématique aty amin'ny faritra io. Dia manana laka maromaro koa zany aty amin'ny faritra Itasy, laka izay misahana ny fiveloman'olona amin'ny alalan'ny jona. Natsangana ny dinamparitra niarahana amin'ny sata mba ahafahana mifehy an'ireny harena voajanahary ireny, satria mantsy ny dinamparitra izay natsangana dia mba ahafahan'olona ifotony manaja araka ny tokony ho izy ny fitantanana mirindra an'ireo harena voajanahary ireo maha harena voajanahary emblématique aty amin'ny faritra ny Itasy, ny ala Tapia sy ny laka zay na ny Farihy izay mpamatsy ny vahoakan'ny Itasy amin'ny alalan'ny fanjonoana. Araka izany, amin'ny mahadina izay dia ahitana ireo karazana lamandy alohan'ny olona manao fahadisoana, izany hoe ny fanimbana ny tontolo iainana. Ho an'ny faritra Itasy, manodidina ny 5,000 ariary hatramin'ny 1,000 ariary ny lamandy aloha. Tetikasa iray nentina nambovarina ny tontolo ambanivohitra fa indrindra
entina hanomezana hery ny fokon'olona ao anatin'ny komina iaro ny tontolo iainana ny tetika sasata. Tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny fametrahana ny dinamparitra izay nahafahana namoaka fomba fiasa maharitra mitondra any amin'ny fampandrosoana. Amin'ny resaka dinamparitra moa zany ezaka jerevana le hoe inona le traikefa tsara ho zaraina. Dia ny fahitana azy eo zany amin'le hoe madinamparitra azy le fangalana ny hevitry ny tany fotony, le isan'ambaratonga ny ainy amin'ny tany fotony, mpatonga tany amin'ny sehatra ambony, dia ny verina hoe zavatra tsara ho zaraina amin'io zany le finiavana iresaka amin'ireo olona ny fotony ireo. Zay le tantsorika nentina, zany hoe le tantsorika tamin'ilay dinamparitra dia arakaraky ilay hoe mety filana iverin'ny zareo VOA na iverin'ny zareo union ilana anay no nanampiana azy, fa tsy hoe izao ny eritreretinay dia zay ny eritreretinay no natao. Tokony ho lasa fomba fiasany hoe rehefa misy zavatra tapahana ohatran'io dia azo atao tsara ny mitondra lezany filan-kevitra, na dia atao raha hoe tsy ny maire, tsy ny ben'ny tanàna no mitondra anazy na propana tanteraka, fa na dia atao raha hoe zareo eo anivon'ny firaisamonim-pirenena manana volavolana tetikasa ohatra ny hoe volavolana dinamparitra io dia efa zavatra tsara no hoe izay no nentina teny anivona filan-kevitra no fanapahakevitra. Raha izay rehetra izay tato anatin'ny tetika sasata iray amin'ireo singa mahatomombana izany ny fametrahana ny dinamparitra. Ny fanapahakevitra eo anivon'ny fitsarana na ny fanomezan-kery no mamarina ny fametrahana izany amin'ny ampahany manontolo ao amin'ny faritra Itasy. Momba ny rekomandation zany momba ny resaka dinamparitra io dia ny mba tanteraka soamatsara ny procédure rehetrarehetra izay mifarany amin'ny homologation. Mino aho efa mipetrapetraka tsara ny fankatoavan'ny vahoaka, satria raha voadina zany miaingainy amin'ny vahoaka aloha mifanaiky fa hifampifehy zay vao mankaty amin'ny fahefana mpanatanteraka. Dia mpanatanteraka rehefa afa-po dia mandefa ny odiana io any amin'ny tribunal mba omena le hoe fanomezan-kery. Naharitra 2 taona ny dingana nametrahana ny dinamparitra teto amin'ny faritra Itasy, fa nirindra ireo mpisehatra ny fanitarana ny fampiarana ny dinamparitra, entina hifehezana ihany koa ireo harena voajanahary hafa. Marina sangni ano papa pedaketaka, kamuna na isa lubang dia maresaka, kansar patanda.